Izy aloha resabe tokoa teo eo hoe hiala amin'ny ray minitra sa tsy hiala fa iny araky ny fantatsika androany io zany dia nametra-pialana izy ary everiko fa zay no fihetsika tokony natao zany satria fantatsika tsara fa tato ato betsaka ny faneho-kevitra manoloana ny raharaham-pirenena, betsaka ny zavatra tsapa teo amin'izay azo lazaina hoe tsy fandehanany raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny izay ka amin'ny tany demokratika sara amintsika izao dia fahendrena tokoa ny fanaovana an'ireny fametra-pialana ireny ka dia misaotra azy satria dia ny mijery tokoa hoe ny fisoana ao amin'ny fiainam-pirenena isika fa tsy sanatria ataoko hoe tsy fomba fijery na tsy fitovizana amin'ny olona vitsivitsy na maromaro ny nanaovana ankalo na pirenena fa dia amiko dia mankasitraka ny fametra-pialana ny prime-ministre eny iny moa tsy fantatra iny ngamba zany tena maro moa tsy fantatra hatria ny antony nanosika azy an'izay ametra-pialana an'izay moa izy no mahalala an'izay fa araky ny teneniko teny hoe amin'ny tany demokratika hoa dia very fa tokony izay ny fanapakevitra tokony ho raisina satria nisy ny faneho-kevitra ary vao maritsika nisy solombavam-bahoaka izay manohana ny fitondrana dia efa nilaza mihitsy fa tsy mandeha ny raharaham-pirenena ka ivery fa suite lozika zany rehetrarehetra zany dia izay no tokony fipetrany zany ny article 54 satria iny aloha zany vita ny fametra-pialana ka mitodika aty amin'ny solombavam-bahoaka indray zany zao no anolotra ny anarany izay mety ho prime ministre ka atolotra ny filoham-pirenena dia izy moa no manendry izay lafidy anatin'izay zavatra izay dia andrasina moa zany zay satria inoana marina fa tsy maintsy misy moa ny fampiresahana ny fanan-kalozan-kevitra mahakasika an'izay dia miandry an'izay zany tsika.